Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Reto ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Hanatanteraka dinika nasionaly sy dinika isam-paritra ireo mpikambana ao amin'ny DFP mialohan'ny volana septambra ho avy izao. Miantso ny vahoaka malagasy tsy hankanafaka izy ireo hiary isalaha amin'izany. Nidina teny Soamamana ireo solitena avy ao amin'ny hetsika mitsanganaro malagasy androany. Mihaino ny etaetan'ny mponina, mijery ny zava-misy ary maneho firaisan-kina amin'ireo mponina eny an-toerana. Ny 700 Kosovavy nanaovan'ny MPE fitsiriana dia nahitana ilay fanafody confiance avokoa, fanafody mamparary ny olona izay rehetra mihinana an'ilay hena. Ny commune Masindraindray nahazo tombony tamin'ny tsena ho amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana nokarakarain'ny vehivavy mpikambana ao anatin'ny antoko malagasy miara-miainga. Fitaovam-pianarana amidy amin'ny vidiny mirary. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray mahakasika ny lalao olympique any Rio Brésil. Nosamborina omaly lehibe ny komity olympique européenne voaroroy amin'ny fivarotana tapikila tsy ara-dalàna. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Tungasu est un magasin vaovao Lightbow Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Lightbow Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu,
à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. tsara kosa izy zany ino ny loko io azafady primokat io ramsar aiza no aza hitanana io ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao suraminy amin'ilay lavako azy merci e ono misy an'le primokat io ato aminareo misy ka amin'le inona ny tendra misi za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny misy sady misy amin'le tamin'ny vy tsara io sady mora le izy misy peinture à loko les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Oreto ity misy vaovao savony spécial ainga-piasa no sady mora mandroatra tena spécial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly lamba madio ny tanana mantiny fangaza ihany mandaitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spécial jereo angiza ato izy aza miandry nitsony takeo eny amin'ny varotra mahazatra anao savony spécial safidiko amin'ny fadiovako Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Valeur sûre pour toutes les surfaces. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Cool TV hatramin'ny farany ny anomboantsika ny vaovao dia anatanteraka dinika nasionaly sy dinika isaparitra ireo mpikambana ao anatin'ny DFP na ny dinika ho fanavota amin'ny pirenena mialohan'ny volana septambra ho avy izao miantso ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka koa izy ireo hiaraka isalahy amin'izany Boazy Razanatsoa tsy mamboly korontana no antopijoroan'ny DFP amin'izao vanim-potoana mampikorotana ny firenena izao fa fitadiavana vahaolana maharitra ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Fitakiana fiainana tsaratsara kokoa an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy hankanavaka no mampiray azy ireo. Ambarany hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena fa tanjona ho tratrarina ny ananany ankizy tsirairay, ny tanora, ny vehivavy ary ny lehilahy fianarana azo antoka, asa mendrika somary toerana ampivoatra fiainana, trano fonenana, fandriam-pahalemana, fisotroan-dronono ampy, fialam-boly ary fiainana mendrika. Alaviritsika ny mpitondra fahefana efa zatra ny lalan-dririnina, tia kely, mpisandika, ny ataony tanany hafa, fa nilazainy vavany hafa ihany koa. Isika miara-dia no ahazoana manamafy sy manatsara ny tolona iarahana. Fiarahana manaja sy mandala ny mahatsikatsika sahy zovonina nova ny fiainana. Fanapahan-kevitra entitra voadinika lalina ary ny fanarahana ny roso any amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena. Mitaky toetra feno fahasahiana sy fahavinonana izany. Eo am-panomanana fikarakarana izany ankehitriny ny hetsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena. Tsy hita soritra ny finiavan'ny mpitondra navitra ny firenena ho an'ny mpikambana ao anatin'ny dinika ho fanavotam-pirenena mila fandraisana anjara feno amin'ny isam-batan'olona ny fanavotana ny firenena mila fahasahiana mijoro manoloana ny tsirary ny ainany.
iroso amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena isika manao antso avy noho izany nietsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena ny taona ny olo-pirenena malagasy isa-tokantrano anandratra avy ny toetra sy ny kolotsaina manohatra ny tsirariny ary iroso indray anangana ny hoaviny miantso ny vahoaka malagasy anao rotobe sy rahina hidinika andrafitra fijery vaovao sy fandaminana vaovao ho antoko ny taranany misatrika atsika malagasy samy manana ny andraikiny sy ny asany avy ty tanindrazana sy tsara sitrapo anao ny ainy tsy ho zavatra andray anjara amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena zay ho avy tsy ho ela manainga ny atoko sy fikambanana politika isa-tsokajina ny fiarahamony-pirenena isan-karazany ireo nomem-pahefana isan'ambaratonga ny fikambanam-pinono sy ny mpino tsy akanavaka ny ray aman-dreny ny olobe ny lonaka ny ampanjaka ny olomanga ny tatsa ny manam-pahaizana ny tanora ny vehivavy anatony sy hifarimbona aminay etsika ho amin'ny dinika ho fanavotam-pirenena amolavola sy ampanjary ny dinika ho fanavotam-pirenena efa manana teteandro anatanterahana izany dinika izany ireo mpikambana ao anatin'ny DFP maika ny dinika satria mialatsaka anaty lalina ny vahoaka sy ny firenena hoy izy ireo noho izany mialohan'ny volana septambra ho avy izao dia tokony efa vita ny dinika nasionaly sy ny dinika isam-paritra dia noeritreretinay alohan'ny farany volana septambra tokony tsy maintsy ho vita ny dinika nasionaly sy ny dinika regionaly zany hoe dinika nasionaly atao eto Antananarivo herinandro aorina dia manao dinika isika isaka ny faritra rehetrarehetra ny vinin'olona satria misy solotena avy any amin'ny faritra hiakatra eto hiatrika ny dinika regionaly ny dinika nasionaly zay zany eritreretinay ka amin'ny herinandro iny à partir ny latsinainy le 21 no tena maritra isika rehefa vita ny chronogramme rehetrarehetra dia maritra atsika hoe le 15 juillet le 16 juillet le 17 juillet le 20 juillet tena izy fa tokony izy tokony vitatsika alohan'ny le 20 septembre zavatra rehetrarehetra mila mirahina ny vahoaka malagasy manoloana izao fitotonganany fiainana izao mirahina manohatra ny tsirariny ny tsindry azo lena sy ny fanararaotam-pahefana mirahina mitaky ny fiainana tsaratsara kokoa ihany koa ny fanatanterahana dinika nasionaly sy isam-paritra dia lalany iray itadiavan'ny vahoaka malagasy iray manontolo vahaolana momba ny tranga manakana ny firenena sy ny vahoaka tsy hivoatra nidina teny amin'ny soamamanina ihany koa ireo solotena avy ao amin'ny etsika mitsangana ary malagasy androany ny hainy ny etaetan'ny mponina nijery ihany koa ny zava-misy eny an-toerana Gaetan Andriatsilavo nidinay fotony nijery ny zava-misy teto soamamanina ny etsika mitsangana ary malagasy fianonany fitarainany mponina fiaraha-mientana amin'izy ireo manoloana ny zava-misy eny an-toerana ny tanjona eo ihany koa ny fanehoana fa iray feo ny vahoaka mitaky ny fampivoarana sy ny fampanantenana nomeny mpitondra azy ireo manaiky izy raha tsy mandombaravara ny rehefa miditra fotsiny eny an-tranon'olona izy reo ahoana fanaovana anazy rehefa miditra ny an-tranon'olona tsy mandona varavarana zay indrindra satria nahoana ato an-tranontsika isika no misy manano vohitra nahoana no aniana ny vohitra nefa izahay ny tompo-tany tsy misy ny erana tsy misy ny fampiarana tsy misy ny fifanakaloza-kevitra amin'izao taona 2024 zao tsy mety an'izany eto Madagasikara saty zany ry vahoaka ny soamamanina dikan'izany tsotra be ny olazainay anareo mijoro manampy anareo amin'ny fitsanganana izay ataonareo ny vahoaka rehetra izay tonga saina eto amin'ity firenena ity ary anisan'izany izahay izay tonga manatrika anareo eto izay miaraka amin'ny etsika mitsangana ary malagasy tsy misy tanteraka ny fampanantenana nataon'ny filota amin'ny vahoaka ny fitadiavana tombotsoa manokana no mibahana fa tsy ny tombotsoa ho an'ny vahoaka sy ny firenena malagasy ny olona ampindramitsika vahoaka fahefana no mandrebireby isika vahoaka no mietraketraka eny amin'ny toeram-piandrianany any miliba fa tsy mieritreritra kory ny tombotsoa iombonana ny tombotsoa pirenena ny tombotsoa
ho an'ny daolobe fa ny zavatra katsahana dia tombontsoa manokana ny katsahanjareo dia tombontsoa nantokony olona ka dia mampalahelo ary mankivy nefa izy nampindramina fahefana hitatsika ny fandehany ka ireo rehetra isany ambaratonga dia manao an'izany daholo tsy hiaro ny vahoaka tsy hiaro ny tombontsom-bahoaka ny sasany ara-tsaha miteny fa tsy misy zany vahoaka malagasy mahantra izany tsy mila porofona zany fa raha olona mpitondra firenena dia mahita zany masony isan'andro vaky fa rehefa tsy mahita izany izy dia mikipy ny masony ka efa tokony tsy hijanony eo tsony ary malady ny sofiny ka tsy maheno ny kikika ny vahoaka ka tokony zay ono averina atao hoeniny be sy ny maro zay voalazany madama teo hoe ny masony sy ny sofiny dia efa tapiny ny volany sonoa tokony hiova ny toe-tsain'ny mpitondra ny vahoaka no masy mandidy ny malagasy ny lohalarana amin'ny tany sy ny firenena malagasy nisy ve ny fanatonana taminareo hoe isan'izao sady hitako na nisy nita fa misy efatra rivo le anareo le tsara fa le telo amin'ny 7 toatra ny vitsivitsy any karabazy be no ny vitsy izy isahirakirana ihany fa zany eo zao manara lalàna takio zonareo joroa amin'ny marina fa ny marina tsy mba maty zareo ty fireneny ty zany dradradradraiko fa Madagasikara amin'ny malagasy aloha dia vahiny io ito no anaovana azy mbola mitoy ny hetsika eto Soamamanina ary manamafy ireo mponina fa tsy hijanona izany raha tsy miala tanteraka ny orinasa sinoa eny an-toerana mijanona eny Soamamanina eny any isika fitiavan-tanindrazana no hitakiny ny fialan'ireo sinoa mpitrandraka eny Soamamanina hoy ny vahoaka androany disoiny izy ireo ihany koa ny vaovao milaza fa voavidy vola ireo mponina manao fitakiny ary manameloka ny mpitondra avy ao anivon'ny commune sy ireo olombitsy eny an-toerana eny koa izy ireo Gaëtan Andriatsilavatra ny lamina ny teto Soamamanina androany saingy mbola niseho teny an-toerana ny mahakanosan'ny mpitondra araka ny nambaran'ny mpandinika politika sy ny fiarahamonim-pirenena hatrizay nosavaina avokoa izay rehetra nandalo hiazo an'ny Soamamanina rehefa andeha hamonjy an'ity fitsanganam-bahoaka ity zany zay androany dia nisakanan'ny moregi ny tômôbila rehetra avy any antsinana teo Ambatomainty ary rehefa tsy nisakana dia nasirana namoaka karatra ny lehilahy dia ampidinina mihitsy dirana tômôbila mihitsy dia zay tsy mahana dia mijanona dia ny ankabetsahan'ny olona moa satria ny olona tompotany dia miviry lalana dia maro any ny olona tonga dia ty zay zany ny zava-misy tena Ambatomainty ary Ambatomainty salama misakana andeha tsena dia aiza ny karatra ozy dia za moa nitondra karatra dia naseho dia le namako zany olona avy nandevina moaly dia tafandry tao amiko ilay izy satria alimbe tamin'ny 5 zany mbo afaka variana andrefana rivomamo dia nandeha tonga ty dia za moa ray aman-dreny dia nandry teo izy dia natsony miverina dia olona ody any Antsinana miarina rivo dia farany olona lasa mivily lalana mihitsy le olona satria karatra any Antsinana miarina rivo no alainy nandeha ihany koa ny feo ary nivoaka tamin'ny gazety sasany sy ny télé-raha vavy fa nokaramaina ireo vahoaka eto Soamamanina manao izao hetsika izao tsy voavidy vola ny fitiavan-tanindrazana hoy izy ireo izy laza fa nisy minibus maro nitatitra zay vahoaka tsisy minibus nitatitra ny vahoaka mihitsy fa zay zatra mandeha tongotra ary zay dia efa volany andeha tongotra no firovanay sy fitiavanay an-tanindrazanay ka raha te hahita ny tena hevitra ny vahoaka ty Soamamanina ianao dia midina aty fa aza manao hevitra ambony seza fotsiny ohatran'ireny ary zay tsy sandaina vola ary zay koa tsy misanda vola zay vaovao tena ampitaina fa ny olona ny tonga ho azy mandray vaovao miaro ny ombona alahelo aminay ka ny vahoaka malagasy dia mila manohy ty tantara sy ty Madagasikara ty ka raha ohatran-drahandreo vahindreo ny taninay dia inona mba hifandimbiasandreo taranaka amin'ny fandimby manoloana izany tokony ahay miain'ny vahoaka ny mpitondra hoy ny solitenan'ny zanakam-pelezana tonga teny an-toerana ny vahoaka izay nifidy sy nanome fahefana
no tokony hoe hainona fa tsy ny olombitsy tsy mitady afa-tsy ny tombotsoa manokany. Asa dia ampijaliana le vahoaka malagasy fa mijoro reto olo reto ary tokony hoenona fa nareo rehetra olom-boafidy dia tena misy antsoko avana mihitsy anareo hoe olom-boafidy hoe reo ny vahoaka ny fidy anareo dia hoe ny fahefana omena tompoko dia tena hoe indramina fotsiny zao ny fahefana ka dia anjara nareo vahoaka hoe olom-boafidy zao ny teny vahoaka zao ny tokony hoentinareo makany amin'ny ainao manjery rehetrarehetra any fa tsy mamoroporona vahoaka kely solo tena vahoaka kely vitsivitsy anareo reo vahoaka tena miseho dia zay tena teninireo hoentinareo any solombamboaka ianao be tanàna sa olona fito amby telopolo ka no ny fidy angia be ny tanàna raha olona fito amby telopolo tsy nalany anazy fa vahoaka be ohatr'izao no nalany anazy ho be ny tanàna dia tsotra be hoe ny feoan'ireo olon'ireo no mila hoentina fa tsy mamoroporona manjary mitondra feo tsinoana reo manao mitondra feo vilana any ambadika any dia manahirana izany. Nahitana solotena tena toerana ihany koa ny AFP izay nanao ny hetsika rahampitso nanamafy hatrany izy ireo fa tsy hemitra ary roso hatramin'ny farany. Zavatra tiana atongavana fotsiny hoe tsy mety ny zavatra ataon'ny fitondrana io ary izay mahafantatra fa misy indesika tsy maintsy arenina rehefa tongotra ambian-dakana ny AFP rahampitso hiditra amin'ny avenue de l'indépendance izay zany betsaka amin'ny fandrahonana betsaka ihany koa zavatra resahan'ny fitondrana sy ny maro samihafa na izany tsy zany ny AFP dia manana an'ireo namana sy tapaka rehetrarehetra izay isaorana melo fa tonga manatevin-daharana indrindraindrindra reo avy any amin'ny faritany zany. Raha tsy hivina rahampitso ny hetsika fanavotam-pirenena ny fidinana an-dalambe no hitan'izy ireo vahaolana manoloana ny toetra raha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dahoriany fifanantonana sy ny fifampiresahana izay tsy nahomby hatr'izay. Naneho hevitra mahakasika ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay milaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera saingy nanamarika fa misy andalana vitsivitsy ilana fanampanazavana mifanaraka amin'ny fenitra anatin'ny lalam-panorenana sy fenitra iraisam-pirenena Etazonia. Nilaza ity farany fa manohana fanombohana fanankalozan-kevitra madio sy malalaka eo amin'ireo mpisehatra rehetra voakasika io lalàna io mba hiantohana fa voahaja ireo fenitra ireo. Nanambara koa moa Etazonia fa ny asa fanaovan-gazety malalaka sy mavitrika dia singa fototra anatin'ny demokrasia matanjaka iray. Dia izay nivadiantsika lafim-baovao hafa dia manoloana ny toedrarà misy ankehitriny ilaina ny fifampiresahana hoy ny iraky ny SADC Joaquim Chissano izay nanatotsosa iraka eto Madagasikara. Fanadadina nataony narindra Randriano Manana. Manatanteraka iraka eto Madagasikara ho an'ny SADC Joaquim Chissano amin'izao fotoana izao. Androany niona tamin'ny FFM sy ny FFKM izy ny hevitra izy ireo manoloana ny toedrarà misy. Raha ny tafafohy tampanao gazety izy androany tao amin'ny Colbert Antaninarenina nilaza ny tenany fa ilaina ny fifampiresahana amahana ny olana. Pourquoi parler de crise à Madagascar? Mais il y a des problèmes difficiles qui requièrent une véritable attention. Mbola mitaky fifampiresahana hatrany izany. Ialana hatrany ny olana manakana ny fifampiresahana. Ilaina fantatra izany, tsy misy afaka manolo izany. Ialana ny mametraka ny olana eo amin'ny olana izay efa misy ankehitriny. Efa mamaha zany olana izany ny malagasy mitohy hatrany ny fifampiresahana. Les élections à venir c'est moins de 2 ans et demi. Donc somary namevaniny ny toedrarà misy ankehitriny. Namevaniny ny fijalian'ny malagasy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fisian'asa, ny fisian'ny tsy maty manota sy ny tsindry azo lena ataon'ny manam-pahefana. Ho azy tokony hiaritra ny vahoaka ka hiandry ny fifidianana amin'ny 2024. Bon, je crois qu'il faut beaucoup de dialogue. Tsy azo lazaina hoe misy krizy eto Madagasikara. Azo ambara hoe misy olana sarotra vahana izay tokony hojirena akaiky. Roa taona sy tapany izao dia hiatrika fifidianana isika. Raha ohatra ka mametra-pialana ny filoham-pirenena anaovana fifidianana indray. Raha isy indray ny krizy, ahoana indray no amahana izany olana izany. Ny fanomanana fifidianana izay mbola haritra roa taona sy tapany. Donc le dialogue est nécessaire. Miamtotongana ny fiainan'ny vahoaka, tsy misy fiovana makany amin'ny fahatsarana.
tsapany mpanao politika sy ny firaisamon'ny pireneny zany. Antony nampatonga azy ireo nangataka fifidianana mialohan'ny fotoana aorian'ny fametram-pialan'ny filohan'ny repoblika izay tsy manatanteraka ny asa izay nampiendrenketan'ny vahoaka sy ny lalam-panorenana aminy. Ary mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao amin'izao dian'ny Joachim Chissano izao dia ireo lehibe ny androm-panjakana ihany no alainy hevitra. Toy ny mahazatra azy, ny filohan'ny repoblika, ny prime ministre, ny filohan'ny anteny mieran-dolona sy ny anteny miera-pirenena, ny FFM sy ny FFKM, ary ny filohan'ny androm-panjakana hafa no akany hevitra manoloana ny fiainam-pirenena. Fa niaona tamin'ny iraky ny Sadek ihany koa io arivo io, ny avy ao amin'ny Armada, tao amin'ny Colbert Antaninarenina. Nompitsirin'ny Armada nandritra ny fiaonana, fa tsy mandeha ny toetra rà eto amin'ny tany sy ny firenena, na ny eo amin'ny lafin'ny politika, toe-karena, sosialy sy kolotsaina. Nilaza ihany koa izy fa manana ny maro anisa ka tsy matahotra ny hijoro ho mpanohitra ny fitondrana. Ny mampametra-panontaniana dia toko manana solombavam-bahoaka vitsy indray no milaza fa manana ny maro anisa. Ho an'ny Armada, raha toka matoko marina ny mpitondra fa manana ny maro anisa, azo porofony zany amin'ny alalan'ny fifidianana izay karakaraina ao anatin'ny fotoana farak'izay fohy. Fa manahy ny elezan'ny jihadista eto Madagasikara ny andikan'ny mpampianatra filozofia sady mpiofana opiretra izay fanambarany navoakan'ny fioben'ny évêque izay milaza fa ny fisian'ny herisetra mialokaloka ambadiky ny fivavahana. Fanadadiny Fezoro Rafaly. Isan'ny songadina tao anatin'ny fanambarana nataon'ny fivoriam-ben'ny évêque farany teo ny fisiana mpanao herisetra mialokaloka ao ambany fivavahana. Raha niezaka nitady fanazavana ny amin'izay tena tian'ny évêque sy ny fiangonana katolika ao ampitana amin'izany, ny mpanao gazety Nico TVFM androany teny amin'ny FOIBSM na ny conférence des évêques de Madagascar. Ireo nanatrika ny fivoriam-be ihany no afaka miteny amin'ny anaran'ny fiangonana sy ny évêque izay tafiditra ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azonay. Raha ny fanazavan'ny mpampianatra filozofia amin'ny sekoly ambony sady mpampiofana opiretra kosa ny fanahina ny fiparitahan'ny fivavahana silamo na ny musulmanisation no anton'izany fanambarana izany na ihany koa ireo karazana herisetra ra-tsaina samihafa avolena amin'ny karazam-pivavahana saingy tsy mahasoa. Mahatonga ny évêque mieritreritra n'izay hoe misy karazana herisetra mialokaloka ao ambadiky ny fivavahana dia indrindrandrindra ny zavatra hitantsika manerana n'izao tontolo izao dia hoe resaka jihady. Raha tenena amin'ny teny tsotra moa tsy fantatro na misy na tsy misy le concept fa tenenika any hoe musulmanisation du monde. Ary tsy azo tenenina fotsiny hoe ireo fiangonana ao amin'ny vondrana islamika no mety manao an'izay herisetra zay fa mety ho hitantsika ihany koa ny herisetra ara-tsaina izay ampiasaina ao anatin'ireo fiangonana zandrin'ireo ihany koa na mety sanatry ny vavany enga tsy ho zay le izy amin'ny fiangonana zokony amin'ny fampiasana ny aterisetra amin'ny fanerenan'ny olona hanaraka fotsiny foto-kevitra anankiray zay tena tsy mitondra ny amin'ny finoana marina sy fitediavana n'Andriamanitra. Ho an'ny mpanao politika kosa, ny fanajanonana ireo karazana herisetra ataon'ny mpitondra izay mampahatra vahoaka ny tiana ho ampitaina ao anatin'izany afatry ny évêque izany. Lohany firenena tsy dia ny fampirona fotsiny angeny no zavatra manahirana fandravana ny fiarahamonina, fandravana ny firenena anankiray. Eto amintsika zao rava ny firenena noho ny ataosika, noho ny ataon'ny mpitondra, noho ny ataon'ny zaraky ny fiangonana, trafika isan-karazany, ny vonola any asimo. Marina fa ny jiady misy vonola basy pompa fa ny zavatra mitranga any asimo amin'izao fotoana izao ampieritreretantsika ihany. Nefa zanaky ny fiangonana no mitondra ny firenena. Ary tokony heritreritra ny mafy amin'izany ny fiangonana, ny eglizy. Fa inona ary natao hatramin'izay? Raha ny zava-misy, voalaza ho mpivavaka sy mpanompon'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona ambony sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto Madagasikara. Mazava nefa ny fanambaran'ny fivoriam-ben'ny évêque fa zary lasa fialokalofana ny fivavahana ary manjaka ny herisetra amin'ny endriny samihafa eto amin'ny firenena. Raha tsy laza fa tsy ny kolikoly, ny tsindry azo rena amin'ny endriny maro, miaritra amin'ireo vahoaka madinika sy mpiasa-panjakana. Manahoana ihany koa no toy ny ity fanambaran'ny évêque ity. Izy ve ny fandraisana andraikitra manoloana ny fiainam-pirenena sa hijanona amin'ny fanambarana ihany ao anatin'ny fandarana Kitsipo. Raha pitso amin'ny siviro sasany alina no anarahinao misimisy kokoa ny ajevitra kesika izany. Tontolon'ny fiompiana kosa indray dia raha ny fitsiriana nataon'ny MPE na ny malagasy professionnel en élevage 700 ny kisovavy amin'ny faritra maro nanaovana izany fitsiriana izany toy ny eto Analamanga, Sofia, Alotra Mangoro,
boendy bongolava dia nahitana ilay fanafody confiance avokoa fanafody izay ampiasain'ireo mpiompy kisoa sasatsasany entina anatavezana aingana ny kisoa saingy mamparary ny olombelona ny finanana n'ilay hena fa ny adadiny iony na saina. Miamazo laka eto amintsika ny fampiasan'ireo mpiompy kisoa ny tsindrona confiance izay fanabeazanaizana tokony ampiasain'ny vehivavy nefa nindromana izy ireo kisoa mba hampatavy aingana azy. Fomba izay natomboka tany la Frantsa izay nandraisan'ny fanjakana tany an-toerana fepetra entitra fony zany ankehitriny any an-toerana saingy miroborobo kosa eto Madagasikara. Tsy fantatra ve ety ivelany hena kisoa misy ity hormone ity raha nambarany eo anivon'ny ministera tompona andraikitra. Ahoana no ahafantarana hoe hena misy confiance eny ambony latabatra. Alohan'ny hahatongavany eny ambony latabatra aloha dia misy ny atao hoe inspection de viande. Zany hoe misy zany vétérinaire manara-maso ny tsara ny hena no ilazantsika anazy. Amin'izay fotoana izay nefa tsy ho hitany anatin'ny fitsarana eny io produit io. Izy io zany ny atao hoe résidu à médicament tsy hita maso izy io raha tsy manao analyse. Noho izany dia miverina amin'ny fanetanana ihany zany angambany hoe tsara mihitsy ny raha itsika mihitsy tsy mampiasa an'ilay izy satria tsy hita maso mihitsy zany hoe ity ny hena misy confiance ary ity ny hena tsisy confiance. Maro amin'ireo mpiompy kisoa no milaza fa ny provandy vidian'izy ireo no mety efa misy ny confiance na ilay tsindrona. Manamafy ny eo anivon'ny MPE na ny malagasy professionnel en élevage fa ny safidin'ireo mpiompy ny fampiasana izany fa tsy avy amin'ny sakafo hohanin'ireo biby. Miteraka aretina maro an'izay mihinana azy ity fomba ataon'ny mpiompy ity ho hatrany ny fanazavana. Ny antony tsinona dia misy voka-dratsiny be dia be zany ny ateraka izy io any amin'ny olona. Raisiko fotsiny ohatra vitsivitsy ny tonompy mahavery fitadidiana. Aloha be izy io eo amin'ny lehilahy sy mba mahatonga ny fahasombana taolana ary ny AVC ampitaona aloha be mihitsiny. Ho any amin'ny vehivavy izy io amin'ny jeune femme zany dia mety hiteraka tsy fahazahoana zaza mihitsiny ny finanana hena misy vokatra MPA zany ao anatiny. Zay zany nahatonga ny MPE tsy tara satria fa tany amin'ny 2010 zay no efa nanomboka nanentana an'izy io nampiantso ny mpanao gazety sy ny mpiompy voakasika an'io androany mba mifantaranay fa tsy andefitra ary tena tsy andefitra mihitsy zany ny ao amin'ny MPE amin'izay olona zay tratra mampiasa an'io na mpivarotra zany na mpiompy zany. Tsindrona iadina amin'ny aretina mpahazo ny kisoa no ampiasain'ity mpiompy sendrana ity ary finition no ampiasainy anatavizina ireo kisoa alohan'ny varotana azy. Provandy ny demarasiny dia semoule sy mangazo fangarony. Le mampitombo zany dia rehefa manatavy izy dia misy finition any am-pivarotra fanatavizana le kisoa. Ho anareo manokana tsy mampiasa an'izay fanabeazanaizana sy tsy fanindromana kisoa zay mba hampatavy azy? Zay tsy mampiasa an'izany fa le tsindrona le aretina fotsiny no ampiasainay ka. Le raha miletaka sy ny pièce da ohatran'izany. Tsy misy afa-tsy ny fahamelona araka izany no ataon'ireo olona mihinana ny hena kisoa. Ny fividianana izany eny am-pivarotra matianina sy azo antoka no fepetra azo atao hisoroana izany. Raha ny fantatra, ny lalàna momba ny fiompiana 4 tsipika aotra 30 ny 4 ny volana novambra 4 dia mandrara ny fampiasana ity confiance ity amin'ny biby fiompy. Hiaran'ny lalàna araka izany izay mpiompy tratra mampiasa ity fanafody ity. Voasazy ihany koa izay mpivarokena tratrarana hena kisoa misy ny confiance. Ny akadanja ihany kosa ny ariary rampitahaina amin'ireo vola vahiny nanomboka ny volana jolay lasa teo. Isan'ireo anton'izany ny fanalalan'ny FEC avy amin'ny FMI raha ny fanazavan'ireo paitekareny. Ny adindin'izay entin'ny Michela Ranarjona. Tao anatin'ny iray volana ny akadanja ny ariary ampitahaina amin'ny euro sy ny dolara. Mandidina ny 403 ariary ny euro raha toka mandidina ny 3 ariary ny dolara. Volana jona teo mandidina ny 703 ariary ny euro raha toka 303 ariary ny dolara. Misy fiatraikany eo amin'ny midana ny marché interbancaire de devise ny zava-misy eo amin'ny lafiny toe-karena amin'izao raha ny fanazavana azo indrindra tao aorian'ny fanalalahana ny FEC. Tao aorian'ny vola mitetina 700 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI. Niovana araka izany ihany koa ny fampiasam-bola ny ireo mpandrarahara ekonomika. Mila fanatsanana ihany anefa izany raha ny fanazavany pahay toe-karena iray. Le ery ambody coco ery na le ery ambanin'ny arcade ery mbola misy milalao vola
fa ny devise aloha tsy voatery hoe vola azo kirakiraina fa ohatrany reny zany ohatrany hoe tamin'le scénario namoronana n'le medy io a reny ko tokony ny olona nasaina niditra tao anatin'ny ara-dalàna dia eo am'izay manontany am'izay anao hoe mifoanana ve le medy ny aza ny fantaneko voalohany soloana inona aloha satria mity efa misy io sao dia tokony hatsaraina sy tokony amboarina n'le législation momba azy. Fa ankoatran'ny fiovan'ny fampiasam-bolan'ireo mpandrarahara ekonomika isany mampahavezan-danja ny ariary ihany koa ny sehatry ny fizahantany ny tontolon'ny fizahantany izay tafiditra tsara ao anatin'ny haute saison amin'izao raha ny fanazavana azo anefa tsy ahitana vokatra maharitra amin'ny tontolon'ny toe-karena ny fiakaran-danja ny vola malagasy fa ao anatin'ny fotoana fohy ihany fotoana kosa fanararaotana amin'ny fanafarana entana raha ny fanazavan'ny pahay toe-karena trany. Eo amin'ny lafiny sosialy ny commune Masindraindray no nahazo tombony tamin'ny tsena ho amin'ny fitaovam-pianarana izay nikarakarain'ireo vehivavy mpiambana ao anatin'ny antoko malagasy miara-miainga fitaovam-pianarana amidy amin'ny vidiny mirary fanadadiny mioramanitra eo amin'ny sariny mirana Hermanjaka. Amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanomanana ireo ray aman-dreny miala hatrany ny fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao ka mampitaraina ny maro ho fitsinjovan'ireo ray aman-dreny sy ireo ankizy mpianatra no antony karakaran'ny vehivavy mpiambana ao anatin'ny antoko malagasy miara-miainga izao tsena ho fitaovam-pianarana izao kahie, stylo sy ireo fitaovana maro samihafa samy amidy amin'ny vidiny mirary avokoa. Manamaivana ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ny tsena fitaovam-pianarana ataon'ny vehivavy mpiambana ao anatin'ny malagasy miara-miainga araka ny fanazavan'ireo ray aman-dreny tany an-toerana. Manavaivana ny vahoaka sahirana mihitsy raha amin'izay satria mbo azoreranana le vidin'entana ny azo zarako akoroa dia mbo manamaivana kely an'le fahasahiranana. Ny tenako zany dia tompona ndraiky sy tao amin'ny tsena ary lehibe any tsena ny tiako tenenina tamin'ny commune Masindray zany dia tiako hijoro zany le vehivavy malagasy miara-miainga eto amin'ny commune Masindray satria mbola tsy misy hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy misy. Tena manafaka fahasahiranana mihitsy le izy dia hita hoe manampy anay aty ambanivohitra. Ny fisian'ny vehivavy malagasy miara-miainga ohatra zany dia hita hoe manampy fahasahiranana vahoaka madinika aty ambanivohitra. Azo lazaina hoe miraritra takatra fa efa amin'ny vidiny tsirairay aby angamba mora noho ny eny an-tsena zany sady tena faly zahay dia manentana foana zany ny vehivavy miara-miainga mba hanao hetsika ohatr'izao ezaka misy zavatra atao hoe zao fidiran'ny mpianatra dia mba manao hetsika ho an'ny mpianatra dia tonga amin'ny fetin'ny krismasy dia mba manao hetsika ho an'ny ankizy amin'ny maha krismasy ny andro dia mba arakarak'izay zava-misy. Manamaivana ny fahasahiranana satria akaiky tsy misahirana zany fa za koa moa eto amin'ny CSB eto miasa dia eto akaiky eto dia mandalo kely eo dia vidy dia izay vidiny aloha mora 200 kosa mahazo stylo diplôme izy teo dia tonga aty Masindray zany le vehivavy malagasy miara-miainga dia misaotra zareo tonga aty zany manome fahafaham-pony olona. Sambany ho an'ity communauté no nisy fiara-miasa amin'ny fikambanana tahaka izao. Tombony lehibe ho an'ity communauté araka izany no fandalovan'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Tsy zany. Ny tsena aloha zany nisokatra tamin'ny 20 volana Jona dia fanjaika amin'ny fidiran'ny mpianatra dia misy fiara-miasa tamin'ny malagasy miara-miainga. Tonga io zareo mitondra an'ireo fitaovana ampiasain'ny mpianatra dia miantanina moa ny olona hoe misy an'izay zavatra izay dia izay angamba. Tsy hijanona hatreto fa mbola etoy hatrany hetsika ataon'ny vehivavy miara-miainga. Tsena maro no mbola ho tetezin'izy ireo alohan'ny fidiran'ny mpianatra. Ity tsena ity moa zany dia nataona hianarana ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao satria tena hitanay tokoa fa tena sahirana dia sahirana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao amin'ny fampidirana mpianatra. Ny fanohizana ny tsena moa zany dia mbola maro ireo toerana hotetezinay fa eo am-pandaminana ireo fotoana rehetra izahay ametrahanay lamina rehetra hitetezanay ireo commune. Mampanantenanareo izahay ray aman-dreny mpanjifanay hatramin'izay ary ireo mbola mpanjifanay fa mbola ame fafampoanareo izahay amin'ny entana mora ho an'ny fidiran'ny mpianatra.
fanamavanana ny ray aman-dreny amin'ny fandaniana tsy maintsy olonaniny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao mivokatry ny hetsika nataon'ny vehivavy malagasy miaramiainga. Mbola maro araka izany ny toerana olalovan'ny fikambanana anomezana izao fanampiana izao ho fanamavanana ny ray aman-dreny. Izany ho tratrarina avokoa ireo tanàna maniry ny andalovan'ny vehivavy malagasy miaramiainga araky ny fanazavana. Raha tsy hivana, hetsika efa fanaon'ny vehivavy malagasy miaramiainga ny fivarotana fitaovam-pianarana mirary tahaka izao rehefa manakaiky ny fidiran'ny mpianatra. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia saika isan'andro ny tranga fanafian-dahalo ao amin'ny faritra Bongolava tato anatin'ny tapabolana izay omby mahery ny zato no lasan'ireo dahalo. Olona roa kosa no namony ainy tamin'izany. Fanampanazavana entin'ny mpanao gazety any an-toerana. Zava-misy atỳ Tsoromandry moa zany mahakasika ny fandriam-pahalemana zany dia mirongatra be ny asandalo saika isan'andro zany dia inoana asandalo foana ato anatin'ny distrikt'ny Tsoromandry. Ho an'ny omaly zany tao ampizaratany dia misy trangana asandalo dia tamin'izay fotoana izay moa zany dia misy olona ray fokon'olona voatifitra zany tamin'ny fotoana io. Malainy koa teto Tsoromandry zany hoe ao tanatin'ny fokotanin'ny commune urbaine Tsoromandry tsy nanany gara zany ao anatin'ny fokotanina rehefa ny gara dia misy mpiandrongany koa zany voatifitra ny dahalo zany izy io dia efa mandalo fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be ny Tsoromandry. Izay ny atao anatin'ny commune fa any ambanivohitra zany dia maro koa zany trangana asandalo saika isan'andro commune Kranomena, Tsinjoarivo 22, commune Fiaonana dia nahitana trangana asandalo daholo ireo toerana ireo zany. Dia dahalo efatra moa zany tao anatin'ny tapabolana izay no matin'ny fokon'olona sy ny miaramila tompoko. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia any Rio Brésil nosamborina omaly ny lehiben'ny komite olimpika eropeanina voaroroy amin'ny fivarotana tapakila fidirana tsy ara-dalàna amin'ny lalao olimpika io. Fanadadiana eo amin'ny sarany France 24. Omaly maraina no sambory mitandro ny filaminana tao amin'ny hôtely nipetrahany tao Barra da Tijuca izay iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny nandraisana ny fianakaviam-ben'ny olimpika ny lalao 2024 i Patrick Ige. Filohan'ny komite olimpika irlandais hatramin'ny taona 780 sy 700. Mahakasika ny fivarotana tapakila fidirana amin'ireo lalao olimpika no nahatonga ny fisamborana. Raha ny fanadihadiana miisa mahery ny 180 ny tapakila namidin'ity filohan'ny komite irlandais ity tamin'ny vidiny tsy araky ny tokony ho izy. Nioatra ny 300 ny tokony ho vidiny no nivarotany izany raha toka 2,7 euro no fitambaran'ny vidin'ny tapakila. Araka ny voalazan'ny fampalalam-baovao breziliana iray, nandraiky narary Patrick Ike teo ampisamborana azy ary nalefa fanotsaboina tao amin'ny hôpitaly tao Botafogo. Misy 4 hatreto ny olona samborina no ity fivarotana tapakila tsy manara-dalàna ity araka ny nambaran'ny polisy breziliana. Anisan'izany Marcus Evans, eo ihany koa i Patrick Gilmore, Martin Vance Os ary Martin Stud. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Anatanteraka dinika nasionaly sy dinika isapatra ireo mpikambana ao anatin'ny DFP na ny dinika ho fanavotam-pirenena mialohan'ny volana septambra ho avy izao. Nidina teny Somamanina ireo solotenan'ny etsika mitsangana ary malagasy androany ny ain'ny etaetan'ny mponina sy ny jery ny zavamisy ary naneo ny firaisan-kina amin'ireo mponina any an-toerana. Ny valpolisan-jaton'ny Kisovavy nanaovan'ny MPE fitsiriana dia nahitana ilay fanafody confiance avokoa fanafody mamparary ny olona mihinana n'ilay hena. Ny commune Masindray indray no nahazo ny tombony tamin'ny tsena ho amin'ny fitaovam-pianarana izay nikarakarain'ireo vehivavy mpikambana ao anatin'ny antoko malagasy miara-miainga fitaovam-pianarana amidy amin'ny vidiny mirary. Dia izay no mamarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Nankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsara miona tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques.
Tôle, vitre, soka vitre, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soka vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.